Zavatra natao teto zany nandritra ny roa andro natsoina amin'ny teny frantsay hoe journée agroécologique. Zany hoe fomba fambolena maharitra zany no développena teo, le antsoina hoe agroécologie. Ny zavatra nisy teo dia nisy fandehanana tany amin'ny district Mandoto iny tao amin'ny commune de Vinany sy ny district amin'ny Betafo nijery ny zava-misy eny an-toerana. Zany hoe nijerena tany zany eo aloha zavatra hafa mihitsiny dia le fampidirana an'le antsoina hoe agroécologie na fambolena maharitra amin'ny sekoly, amin'ny CEG anankiroa. CEG tao Vinany nijerena, dia ny CEG tao Kamisina Anakivato, ino diso teo annexe. Zay ny faharoa nijerena dia ny any amin'ny Tatsaha izay efa nampiasa sy mafeno tsara ny fahaizana amin'ity agroécologie ity na ity fomba fambolena maharitra ity. Navarona mihitsy ny résultat fa ireo olona dia efa ela nanao azy ary nampisehony fa nampiova amin'ny farim-piainany mihitsy le izy. Izay nefa zay manko ny problème ny tsy fahaizan'ny olona nisy io ny tsy hanaovany azy, satria raha mijerytsika dia efa mitatra be mihitsy ny fambolena vary tanety zao, nefa ny ahitahany betsaka amin'ireo vary tanety ireo dia mbola le système taloha daholo, dia zay no mahatonga ny dégradation, ny faharatsiany fahasimban'ny ny tanety amin'izao fotoana izao, indrindra tamin'ity taona ity izay mbola tsy nisy orana ohatr'izany tamin'iny Vallée de Andratsay iny, fa tena rava daholo na nitetezana inona. Zay moa no tena asan'le agroécologie raha ny eny tsara amin'ny fanazavana taonareo mba tsy ny fambolena ataontsika no hanimba ny tontolon'ny iainana, ny tany indrindrandrindra. Dia vokatr'izay zany dia ny CSDM zany nanao fampianarana maro hatrany amin'ny université ka amin'ny établissement de formation agricole, ary ny sambany tamin'ity taona ity tamin'ity le hoe projet Papam ity izay mifinanse ny AFD, izay moa no mamatsy vola nyity zavatra ataontsika ity, no nampidirina tany an-tsekoly ity agroécologie ity. Ary ho anareo izay manaraka tany moa niarina hitsika fa nahafinaritra, nahavariana mihitsy ny fehezan'ny ankizy azy, ary nasehony zany tamin'ny mahavavolombelona azy tamin'le film izay nijerentsika teo, izay raha tianareo moa azonareo any alefa amin'ny télévision-nareo any, disponible ato aminay izy, disponible izy koa le film iny amin'ny site ny GSDM raha tianareo amin'le hoe open library, raha tianareo alefanareo mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra. Zay zao no nadiniko tsy miteny teo. Zay zany no nataontsika teto be dia be ny voalaza teo, fa zay no fehiny tsotsotra angamba azo lazana azy. Izy io zany dia efa ela no natao araky ny exposé nataoko teo. Ao izay nanao ohatran'ireny hitanareo reny mahavariana ny résultat. Eo anilany eo nefa tsy dia lavitra na amin'ny commune Vinany io izy dia misy tsy mety manao ihany. Dia nisy projet mikasika an'io koa teto izay nataon'ny COMESA GSDM mitantana azy tany amin'ny 2015-2016 tany. Dia ny COMESA moa izy manana expert betsaka avy any ivelany foana manao évaluation. Dia anisan'ny zavatra niteneny taminay hoe reto ankizy hitanareo moa fa rehefa reny expert reny mandeha ambanivohitra dia feno ankizy manodidina azy eo, mpianatra miresaka hoe reto zanaka Tatsaha reto mihitsy ny tokony ampianarinareo an'io, dia ireo indray no ampitalizy any amin'ny ray aman-dreny teny. Zay tokoa ny zavatra mitranga raha ny tsara teo nareo, fa le ankizy dia izy misy ny influencer le ray aman-dreny hoe misy teknika vaovao zany. Zay zany natonga n'le izy rehefa mifanaraka tamin'ny monsieur le ministre ny fampianarana hoe ministre convention natao ny GSDM sy ny avy monsieur le ministre, dia hoe anao fanandramantsika fa tsy mora izy ity, tsy atao betsaka aloha satria ny vola hoentomanana azy keo kely, dia enina teto zany sisiko enina nanaovana azy, ireo enina tena nahafapo daholo mihitsy. Dia mipetraka teo moa fanontaniana hoe nahoana ny taran'ity amina région maromaro, mba ireny GSDM moa tsy manam-bola amin'izany na projet amin'izany amin'izao, fa hitanareo mivaly tenin'ny ministère teo hoe izy efa mikaroka hevitra mba satria mahafapo le izy, dia zay afaka mitondra ny expérience-nay zany mba hafanaparitahana azy.
ny agroécologie zany a raha tsy eo amin'ny afaka roa na telo taona eo va tena mivaingana le résultat raha ohatra anao voafehinao tsara le izy fa nataontsika hita tany an-tsekoly moa zany a mbola tsy tena le vokatra le agroécologie le izy fa le fehezana le teknika fambolena fotsiny ny tsara fa amin'ny herintaona zao dia efa manomboka hita le izy tsara be mihitsy le biomatra ny volo rehetra mety daholo zay volo rehetra zay le teniko teo ny agroécologie tsy fambolena fotsiny fiompiana fambolena hitanareo ny trondro hoe izy agroécologie le nazavaina teo a ao anatiny ny famboleka-hazo ny agroforesterie etc zay ny matetika tsy mazava amin'ny olona ny hitantsika teny an-tsamo dia azo atao hoe vokatra tsy napaozina mihitsy no azo tamin'ireo sekoly enina nanaovana ny fampidirana nyty fomba fambolena maro ty tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra anankiroa ny jerentsika ny vokatra tamin'ity taona voalohany ty a dia tsara mihitsy le izy a ary amin'ny herintaona vétérinaire dia mbola tsara lavitra n'io zany ny tena atao hoe tsara eto zany a dia nandray tsara be le mpianatra nantaitra ny fampianarana natao tamin'le mpampianatra nandray le fampianarana ary ny ray aman-dreny dia nanapy-betsaka tamin'ny fanampiana tamin'ny fanaovana an'le tany fampiarana satria ny ray aman-dreny ny tokony andraikitra tamin'ireny fa teo ampelohany ampendohana nisy ihany hoe tsy handray andraikitra le aman-dreny a ny sekoly tsy manam-bola amin'ny projet tsy dia manana volampy amin'izay a nefa hitantsika ireny ny vokatra fa vary tao sivizian'ny vinany na satramin'ny ohatran'ny 5 taona l'hectare ny vary tanety a tena zava-dehibe mihitsy zany hitanareo le biomasse be hita reny a zay mitondra ny iny zany tsirony tany ho an'ny fambolena manaraka ny tanjonao anatin'io zany izy io moa tsy hoe zavatra vaovao fa toy ny projet nisy teo aloha dia ny tanjona dia hoe amin'ireo faritra zay misy le financement mipapamina zany hoe amin'izao fotoan'izao izy région efatra vakinakaratra vatovavy fitovinany atsimo-atsinanana dia anomboka koa atoato ny any lakarotra ny tanjona dia hoe mba ampiatra io teknika agroécologique io ny tatsa mba hitombon'ny velarina sy misy amin'ny olona zay mampiasa azy ary eo niveau GSDM araka ny hitanareo lazaina teo a ireo société lehibe era Madagasikara dia efa manao an'izy io koa tahaka ny Tozy Green zany ny Verama société Rostein ny ministre moa dia nametraka mihitsy hoe raha ohatra hoe mijanona fotsiny amin'le projet kely financement io fa tsy miditra ny privé a dia tsy ho lasa lavitra mihitsy io ary hitanareo fa ny société ny Tozy Green efa nanatona anay fa mividy semence tao dia efa mampiatra an'io any dia zavatra zay zany nampivelatra be amin'izy io anisan'ny tanjona lehibe zany zay. Inona ny critère nahafahana misafidy an'ireo sekoly nanaovana le tetikasa? Efa mivaliana teo amin'ny exposé teo ihany zay ny voalohany aloha dia hoe ny engagement amin'ny mpampianatra dia ny sekoly zany hoe vonona vizy ianao azy faharoa lehibe dia manana tany be izy dia vonona be izy hianatra le izy ary ny ray aman-dreny be tsy mitsivalana ny tazonana ny kizy hanao ny fampianarana atao hoe en plus noho ny fanaovana andavanandro zay koa tsy azon'ny olona rehetrarehetra sy ny autorité sasany hoe tsy midoro tanety sy midoro ala ihany fa ny fomba fambolena koa no anisan'ny tena manimba ny tany hitanareo zany tamin'ireny zavatra notsidinareo reny ary reo olonareo manala an'ireny raha io système fomba fambolena amin'izao fotoan'izao no tohizana dia hitombo ihany le désertification eto antsika.